mitantana. Voalohany dia ho anareo izay manana trano misy fisiora na mivaha dia tokony alavetrany eo amin'ny trano io ianareo. Ho anareo manodidina an'io trano io kosa mandraisandraikitra amin'ny fitondram-panjakana dia fotony tokony fokotany izany mba ahafahany zareo mandray any andraikitra momba an'io. Manarak'izay, tamin'ny faraparan-taona 2025 teo, voalohandohan'ny taona 2026, dia nisy valanaretina nipoitra tao Majunga. Io valanaretina nipoitra io tsy inona fa endra hazava amin'ny Rajako. Efa tonga tamin'ny faritra Analamanga izy io amin'izao fotoana izao. Ka nanapa-kevitra ny fitondrana faritra Analamanga fa rehefa hivoaka ny trano ianao dia mila mampiasa gazibosy. Tsy mifandray tanana rehefa mifankahita. Manaja ny elanelana ray metatra amin'ny olona izay iresanao. Manasa tanana amin'ny ranon-tsavony matetitetika na velona. Matoa ny fitondram-panjakana eto Analamanga nandray an'izay fepetre dia mba ahafahana manena ny valanaretina io eto amin'ny faritra Analamanga. Fetra indrindra tompoko.